Miderahany Jehova mitsony anarany, atao fantatra amin'ny firenena rehetra ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy mandrakariva amin'ny fahagagana rehetra ataony. Manasanao ivavaka. Jehovah Andriamanitra rainay masinao an-danitro, ianao lay mpamorona pahary lanitra sy ny tany, lay tompony hery sy ny fahefana rehetra, dia rainay ary isoranay ny famindraponao sy ny fitiavanao, dia atolotray koa ny tenanay ho fanatitra velona kasitrahanao. Mamela ny elokay, mamindra fo aminay, misaotra Jesosy Kristy malala. Amen. Izahay ao amin'ny fiangonana Adventista Mitandrina ny andro fafito Sud Ambohipo dia faly miarabanao tratrizao sabata masina izao. Mirary anao mba hita fifaliana sy fahombiazana amin'izao fiarahantsika izao. Saveu caminhira ni fala vutandeibe sayam mutena marube evitare camidera sayam mutena marube evitare camidera. Fiangonano mahasandratureny feo hiderany mpanavotra na tiany fitrazy izao irao ampandehanana irasony jiona irao ampandehanana Ziuna Abirivua vunzio kami falia vuku fafaduza yanare birai safe kamira
fitiavany valy ny fiderany toila ny fitiavany valy ny fiderany toila. Manasanao amaky ny baibolinao ka ho jerentsika ao amin'ny Filemona 5:9 sy 10. Fakina miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nefa noho ny fitiavana izao Paoly izay efa antom-panahy sady mpifatotra an Jesosy koa ankehitriny dia miangavy aminao aho. Eny miangavy aminao aho ny amin'ny zanakao izay nateraka teo amin'ny fifatorako dia Onesimosy. Manasa antsika indray hijerinao amin'ny Joba 2:2 ka ny 2. Fakiny amin'ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Manasanao alondrika alohanao hivavaka. Misaotra Andriamanitro satria lehibe ny famindramponao. Terizo ny teninao hamoy eo amin'ny fiainanay ary hitarika fiovana eo amin'ny toetra mampanao anay. Misaho anatinay fanamasina. Misaotra raha io. Amen. Zao isika dia tonga amin'ny fanompoampivavahana amin'ny ampafolony sy mifanatitra. Koa manasa anao ary anomana izay efa nomaninao avy any an-trano dia ho arahantsika vavaka mangina. Amen. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo ny izay sitrapon'ny Tompo. Ny fanazavana an'izany andalan-tsoratra masina izany dia voafehy amin'ny fehezanteny iray izay mitondra amin'ny foto-kevitra manan-danja hoe ny tena fiankohofana marina izany dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia in-telo isan-taona no manao miseho miakatra any Jerosalema, miakatra eo anoloan'Andriamanitra. Dia ny fanaovany an'io fiankohofana io dia mitarika ny tanànandry zareo ho voarin'Andriamanitra. Dia isika koa izany raha te ho ahazo ny fiarovan'Andriamanitra dia tokony miankohoka aminy. Milaza amina ny vahoakan'Andriamanitra, vahoakan'Israely Andriamanitra hoe ny arovany ny tanànany sy ny arovany azy dia ny fiankohofana marina ataony. Mitondra fiarovana ho azy ireo izany ny mankatoa sy ny miankohaka marina amin'Andriamanitra. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Dia misaotra anao izahay Tompo raha mbola nomenao izao fotoana izao indray hanomananay ny fanatitra sy ny ampahafolony. Enganeky ny tenanay koa mba ho fanatitra velona sitrakao izay atolotray ho anao. Dia izay rehetra mahasoa anay koa
dia ankinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy. Saotra indrindra Tompo. Amen. Mbola fifaliana ho araka izy no tonga eto hitondra ny toriteny sy fampaherezana ho anareo ankizy kely. Faly hitondra zavatra kely ho anareo ary tena mety ho gaga nareo efa ngatsy sy efitainina manao an'izany fa za tena faly ho anareo ankizy. Ho mariky ny fifaliako ary miaraka aminao dia ndoantsika ifanofofantanana kely. Sotra ankizy maro ny toritenin'ny ankizy aty amiko fa androany dia nisafidiako manokana ty anankiray ty ary nataoko amin'ny alalan'ny endrika dialogue izy ty mba anatsoahanao lesona aingana sady mazava. Manasa anao mba avy alao aloha le kilalao kely avia ty rankizy eo mankasitrako dia zao ary le toriteny ho anao. Ny lohateniny dia natao hoe satria zay ny nanaovako azy, zay ny lohatenin'ny toriteny ho anao androany. Dia mihainofinaritra fa ataoko amin'ny alalan'ny endrika dialogue le izy.
i dadabe sy i mika zay mika zavikeliny zay ny toriteny hoentiko aminao rehefa nandeha tany an-tsaha i dadabe sy mika be zava-maniry any be fakofako be any de ohatry zao ny zavatra nitranga i mika aloha ambarako amintsika fa zanaka adventiste zany ny ray aman-dreniny de izy koa zany adventiste de izy mahay be any ampianarana fa tsy mazoto mianatra lesony sekoly sabata izy rakizy de jereo tsara fa mandringa ny fahalalany mika lasaritsika tadabe misy zavatra tiako antanina ny dadabe inona zay anako inona ny zavatra resahany mika amiko hitany dadabe rehefa nandinika za de Andriamanitra dadabe tsy mahay ninina tretrete zavatosa ny teneniny le zalahy ty tsy mety zany Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsy mahay izy dadabe tena tsy mahay mika ahoana ary ny anaovany seany zany zao dadabe maninona no tamitsika nandalo an'le voatavo tary voatavo ngedabe ivy dadabe de tahoany kely de kely no nataon'Andriamanitra tahoan'iny zany mampatsy mahay anazy mihitsy ka tena tsy mahay izy dadabe tena tsy mahay izy de tsy zany ny zavatra ilazana fa tsy mahay Andriamanitra ny fahaizany mihitsy ny nanafany an'izany tena tsy mahay izy dadabe zao jerevo koa ary le tary nandalo an'le apalibe iny tsika le hazo mba lava ihany fa le voniny rehetrarehetra nataony eo ambany eo fotsiny tsy mahay zany tena tsy mahay tataraiko zavatra koa ary se ilazako fa mahay Andriamanitra tatarao ary hoe dadabe zao ary jerevo tsara ao an-trano ny biby farany kely indrindra nefa masika de ny parasy rehefa lany ny parasy ny olona tia mitsaly mangidiedy daholy vatana ray manontolo iny fa ny saka ny alika ny omby ngesa be nefa tsy manaikitra masava zany fotsiny ve dadabe de andresy lahatra na tsy mbola misy ngany dadabe mbola misy raha mandeha any anaty ala ny rese de jerevo tsara fa nymoka ny regny kely indrindra nefa masika manaikitra ary mijaly mihitsy n'olombelona rehefa laniny fa rehefa ny elefanta ngesa indrindra nefa tsy manaikitra masafa mise eo ihany tsy mala resy tena resy lahatra dadabe ndao arytsika andeha ihany aloha de nandeha raka izy i dadabe sy mika rehefa nandeha elaela dadabe sy mika de tsy hitany dadabe zay nale amin'ny mika nierikeriky dadabe sady nanontany hoe ohatry mika fa nakaizy se teo nakaizy ary se teo dadabe ato mijaly be ato marary be ny loha zany ato ambadiko ty fakofako ty fa naninona ny afise fa naninona ngana nenjera sa naninona tsy nenjera dadabe fa zao nandalo tary am'le hazo be tary tsika de jerevo tsara fa nilatsaka ny voniny anankiray tonga de tambony lohako de marary be ny lohako eo tena marary lohako eo jereko marary zany fa zatsapaina fa marary tam'izay fotoana zay raka izy de teo zany mika vo niaiky de noho tsara nge fiaikeny dadabe zay vo tena manaiky fa mahay zavatra ka Andriamanitra fa raha zany le voatavo be iny nataony tery ambony tery ka nilatsaka tamin'ny lohako efa maty ohatr'izay fa misaotra an'Andriamanitra mba iny zavatra kely ohatra ny voatsinefy iny iny nilatsaka tamin'ny lohako fa mivoto izy ato de zay rankizy zay le tantara
zay le tantara lesina lehibe sady mahafinaritra zany manampahaizana imika any ampianarana fa tsy mianatra ny sekoly sabata dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra sy ny asany ko anao koa ianao zay mijery ianao zay manaraka zao fandaharana zao dia miteny anao manasa anao mba ho tonga somatsara eo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra fa andeha ho jerentsika ny soratra masina mikasika an'izany fisainan'Andriamanitra sy ny heviny zany amin'ny fanamboarany azy reny ambarako teo fa ny lohatenin'ilay tantara kely teo dia hoe satria zay ny nanaovako azy tsy azo dia-kevitra raka izy ny fisainan'Andriamanitra ho jerentsika ny Joba 2:7 ny andininy 2 Joba 2:7 ny andininy 2 Joba 2:7 dia ny andininy 2 toy izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy fantatro fa ainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao ainao ve zany rakizy fantatro fa ainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao enao zay manaraka zao fandaharana zao dia manasanao anondrika ny lohanao anakipy ny masonao fa hivavaka ho anao raha ohatra ka mitovy amin'ny mika anao ary hivavaka ho anao koa raha ohatra ka efa matanjaka be sy efa lasa lavitra mihoatra mika ny fisainanao hivavaka tsika ray masina tsara indrindra ny an-danitro mbola misaotra anao amin'izao fotoana izao misaotra anao satria mbola afaka ny aino izany tantara kely izany indray izahay amin'ity androany ity jereo ireo ankizy kely be dehibe zay manaraka izao fandaharana izao engany ianao mba ampahery azy ireo ampahendry azy ireo ka ankatoray aman-dreny dia azoto hianatra lesona sy hianatra ny soratra masina ary ankato mandrakariva ny teninao zany no iriko sy angatako amin'ny anaranao Jesosy amen Ni dia ku
miarabanao a am'izao sabata izao raha izy koa fifaliana ho any hitondra ny fiarabana sy rary firaritsoanao ny fiadanany tompo anie tononona ho anao mandrakariva ary lay fiadananao am' Jesosy Kristy no irariana ho aminao mandrakariva vokatr' zay fifaliana zay de andehtsika ifanofahofatanana ary sitrako a ny anofahofatanana haneo an'izany fifaliana zany a zay atao anatiko mahafinaritra ny hitondra aloha hevitra fohy hodiniana ao anatin'izao minitra vitsy a iarahako aminao izao hitolo-batana eo amin'ny tompony zay zany le aloha hevitra hodiniatsika ao anatin'izao minitra vitsy zao hitolo-batana eo amin'ny tompony arak'ilay vaky teny zay voalaza ao amin'ny Filemonina andininy fasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo teo andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manasa anao a hamaky ny tenin'Andriamanitra hanokatra ny tenin'Andriamanitra zay ny ampelantananao eny andeha hiara-mamaky amiko ianao Filemona ny andininy a fasivy a sy fahafolo
io bokyny Filemona io de tsisy toko afa-tsy anankiray ihany. De zay zany no tonga de amin'ny vakina amin'ny andininy fa 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny. Nefa noho ny fitiavana izao Paoly izay antim-panahy sady mpifatotra amin'ny Kristy Jesosy koa ankehitriny de miangavy aminao. Eo amin'ny andininy 10 eny miangavy aminao aho amin'ny zanako izay naterako teo amin'ny fifatorana de Onesimosy. Andeha ho tarihako kely ny fijerinao eo amin'ilay tenin'Andriamanitra de eo amin'ny andininy 10. Eny miangavy aminao aho, iza ny miangavy ary iza no iangaviana. De voalaza eo amin'ny andininy 7 fa i Paoly no miangavy. Ary iza no iangaviana? Miangavy any Filemona. Inona ny antony mahatonga ny Paoly iangavy any Filemona? Fanontaniana zay. Ary sitrako indrindra no manasanao miazona ny fahalinanao ao anatin'izao fotoana izao mandrakariva. Andehetsika anondrika an'loha hivavaka. Isaoranay anao Jesosy Kristy malala noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Handinika ny teninao izay hamakafaka ny teninao masina sy marina, omeo anay ny fanahinao masina hanazava ny teninao, hiazona ny fifatoanay. Misaotra Tompo. Amen. Alohan'ny andiniatsika ny lay tenin'Andriamanitra zay novakina teo, de sitrako ny anolotra tantara fohy aminao zay mieno amin'izao fotoana izao. Toy izao lay tantara. Nisy ray mpianakaviana anankiray zay nanana zanaka lahtokana. Ary fanao an'io ray mpianakaviana io rehefa tsy miasa izy ao an-tokantranony de mipetrapetraka eo an-jaridaina miaraka amin'reto vady aman-janany. Zay zany ny fanao an'io ray mpianakaviana io. Ary rehefa nipetrapetraka teo an-jaridaina niaraka tamin'reto vady aman-janany ty ray mpianakaviana, de indro tazany avy lavitra misy lehilahy anankiray mamikiviky ary memanantona. Ary rehefa memanantona ny nanantona lay tovolahy de indro tonga teo amin'ny vavady ary akory ny agagan'ilay ray mpianakaviana fa nanantona ny vavady izy ary nanatsofoka ny tanany tao amin'ilay boîte aux lettres zay eo amin'ny vavady. Haitsika tsara angamba zany hoe boîte aux lettres zany. Fa ny boîte aux lettres lay fasina inona ozy ianao? Fampidirany reny mpanatitra, mpiasa mpanatitra taratasy reny, ny taratasy zay hateriny isa-tokantranon'olona. De nitsangana ray mpianakaviana ary nivikiviky aingana namonjy an'ilay vavady. Ary rehefa tonga teo amin'ilay vavady izy de natsofony ny tanany tao amin'ilay boîte aux lettres. Ary inona ny zavatra noraisiny tao? Nandray valopy izy, ary noraisiny tao ny valopy. Ary rehefa noraisiny ilay valopy de ny zavatra hitany teo amin'ilay valopy ozy ianao inona? Fitomboka menamena. Rehefa ny taratasy misy fitomboka menamena de taratasy avy aiza zay? Avy any amin'ny manam-pahefana. Avy any amin'ny manam-pahefana. Ary rehefa nisokafany amin'izay lay valopy, novakiny ny tao anatiny, de akory ny atairany ozy nao? Fa fiatsona ny zanany hiatrika fitsarana, eny anivon'ny fitsarana. Ketraka lay ray mpianakaviana, ketraka ny tao an-trano. Inona zao toe-javatra zao? Kanefa rehefa nandeha ny fotoana de novonjena lay rendez-vous zay tao anatin'ny fiantsona. Rehefa tonga teo anivon'ny fitsarana amin'izay de izao ny zavatra toe-javatra niseho. Rehefa nandeha ny fanambarana nataon'ireo manam-pahefana rehetrarehetra teo anivon'ny fitsarana
de aina nao eloka mahatsiravina ty tovolahy kely anankiray zanakalahy tokan'ilay raim-pianakaviana ary vokatra zay eloka nataon'izay tena voaka ny reto mpitsara ny didim-pitsarana fa vo eloka ho faty ity tovolahy kely ty ary ny fanamelohana azy de izao antony ny fanatonana azy amin'ny tady rehefa nyvoaka ary ny didim-pitsarana de izao vory reto miaramila ny tovolahy ranjanana sy matanjaka rehetrarehetra ary efa vonona ihany koa ny fitaovana andraisana n'ilay tovolahy zay anatonana azy de no alaina samboriny reto miaramila lay tovolahy zay nanao eloka ary noentiny eny amin'ny toerana zay efa voahomana hanatonana azy rehefa tonga teo amin'ilay toerana hanatonana azy izy de haitsika tsara fa misy lehibe izy reny manome baiko ary rehefa nanome baiko am'izay reto lehibeany de ny toe-javatra am'seo de izao manisa ray roa telo lay lehibeany de manodina n'lay efa misy fitaovana odina eo de mienjana lay tady miakatra ary arakaraky ny anodonany reto vatandelahy matanjaka n'lay tady no mampiakatra n'lay tady ary misitona n'lay tenda n'lay tovolahy de miakenda arakaraky ny anodonana n'lay tady ihany koa no mampisitona ary miakatra akory ny akagana rehefa nandeha ny fisotomana lay tady an'lay tovolahy de naodiny reto miaramila ihany koa lay fanodinana ary indro nisy raha nilatsaka avy any ambony nytotona nilatsaka teo amin'ny tany de gaga reto miaramila sy zay nanatrika teo ary arakaraky ny anodonany reto miaramila matanjaka azy no miabetsaka lay raha mitete avy any ambony akory ny agagany reto zay nanatrika tamin'ny fotoana io ary tsy zay toe-javatra zay ihany ny zavatra anseho fa indro nisy feony karapoka mafy avy any ambony ary vokatra zay fikarapohana mafy zay de indro ny antota teo ambany lehilahy anankiray vokatra zay fatairana vokatra zay fikarapohana mafy zay de taitry reto miaramila zay niazona ny fitaovana ary nigetraka ny sandriny de latsaka lay tady zay nanenjana ny tendan'lay tovolahy ary rehefa nilatsaka lay tady nanenjana ny tendan'lay tovolahy de niondrika lay tovolahy ary nijery iza ozy ianao no hitany teo ambany teo ny rainy ay lay netota mafy avy any ambony ny karapoka teo ambany teo zany tsy iza fa lay rainy lay zazalahy zay vo eloka ho faty zany ny toe-javatra niseho teo anivony ankona n'lay raim-pianakaviana zay nananjanaka lahatokana rehefa mety ametraka fanontaniana ianao hoe ahoana nahafahan'lay natonga n'lay raim-pianakaviana nilatsaka teo fa rehefa nivoaka ny didim-pitsarana de ny ikaroka hevitra lay raim-pianakaviana hanampiana hamonjena n'lay zanany ary ny zavatra tao anatin'ny fisainan'lay raim-pianakaviana de izao aleony ho zakain'lay raim-pianakaviana ny eloka ny fahafatesana zay tokony hiatra amin'ilay zanany toy izay
hosakain'ilay zanany ary zany no natonga azy nitady hevitra ary niakatra tany ambony ka niazona nytady ary arakaraky ny azonany nitady namotsambotsana ny tanany ary natonga azy niakarapoka teo ambany teo. Zany ny fitiavan'ilay raim-pianakaviana ilay zanany lahatokana. Fa mahafinaritra ao amin'ny soratra masinao, tsy haiko hoe efa mba heninao ve, efa fantatrao ve fa misy tantara mihoatra noho izany fitiavan'ilay raim-pianakaviana ny zanany zany, izay voalaza ao amin'ny soratra masinao. Ary sitrako indrindra andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra izay efa eny am-pelantananao, dia hovakitsika ao amin'ny Jaonina 5:10, dia ny 7:7. Ao amin'ny Jaonina 5:10 dia ny 7:7 izay mivaky toy izao: tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao, dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Zany ny tantaran'i Jesosy Kristy voalaza ao amin'ny soratra masina izay ao am-pelantananao iny ankehitriny. Jesosy Kristy ilay tsy nanana ota kanefa voalaza fa nitondra ny fahotana izao tontolo izao, nitondra ny fahotako ary nitondra ny fahotanao, ary zany ny fitiavana naseho an'Andriamanitra atsika io. Ao amin'ny Danielina 2:2, ao amin'ny Danielina 2:7 azavady, dia misy fanambarana mihezinezina izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao. Dia misy zavatra maromaro ny voasongadinao dia ny mahakasika n'ilay fanjakana efatra lehibe, ary mahakasika ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra. Ho avy ilay fanjakan'Andriamanitra izay voalaza ny soratra masina, ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenana any amin'ny Apokalipsy 1:20, ilay fampakarambady ny zanak'ondry. Dia sitrako ary tiako ny mampatsiaro sy mampatsiahanao fa hiatrika fitsarana zasy ianao, hiatrika an'izany fitsaran'Andriamanitra zany isika io. Ahoana ny ahafahantsika mitolo-batana eo amin'ny tompony? Mahafinaritra ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 2:9, fa manana mpisorona be isika ao an-danitra ao, dia tsy iza fa Jesosy Kristy, ary mpisolo vava, manaiky isolo vavantsika eo anatrehan'izany fitsaran'Andriamanitra zany. Raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, ary raiso Jesosy Kristy ho mpisolo vavanao. Fa raha ny fahamarinanako, ny fahamarinantsika dia tsy homendrika, fa ilay fahamarinan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika homendrika sy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tompo anie hitahanao ary hiazona ny fanapahan-kevitra izay hanolotra ny fiainanao sy ny fonao ho an'Andriamanitra mandrakariva, mirary soa anao ary mivavaka ao anao ao anatin'izany fanoloran-teny izany ho an'i Jesosy tompo. Amen. Andeha hivavaka sika, hivavaka ho anao Jehovah Andriamanitra, misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindrabonao, nomenao Jesosy Kristy hamerina anay indray ho eo aminao. Sitrakay Andriamanitra ny andray ny famonjena sy ny fahasoavanao, miasa ao anatinay, manjaka ao anatinay, ny mpiaino izay naheno an'izao fandaharana izao, ny fanapahan-kevitra rehetra izay horaisinay dia ampio izay fanahy masina, ary ome finoana hifototra hiverina eo aminao mandrakariva, dia raiso ny fanoloran-tenanay. Ianao Jesosy Kristy no ekenay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Misaotra tompo. Amen.